Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Kapoka mangidy diapeno ny aloka miserana tindry manakasina iantsorakoto malala iasina fity miaraka tamin'ny fitahian'ny SOATN sedra miarity ary ny aina razafy. Nandray vio sy ny kirakirany lafy miara teknika Valia tompona andraikitra izay mpanatitosa Ariel. kapoka mangidy andro faro Tena misy mahitsika ary ndimby a. fa ahoana moa tsika ny tsisy ahita amin'ity andro mazava be ity ry kairaha tsy hitako izay mahagaganao amin'izany. Tsy azonao mihitsy na manjoasy vadiko ange io e, ary tena nitodika taty amintsika mihitsy ny fahitako azy teo. Ay ka raha hitany dia inona nefa ny olana amin'izany moa tsy vavonina ny zaka mivoaka ny veno ka na zany azako vita soratra ra-panjakana any izay dia maninona ka dia mananjo itoriziko ary avy dia miara midoboka isika raha izany tokoa no misy eo. si firy izay nitory andrakoto mandimby izay tamin'io resaka alabady io fa miala maina daholo e. Fa na zany kosa azy za tsy maintsy mitady ny tombontsoako izay vao miala moramora tao. Tsy maintsy rofiko daholo aloha izay azo rofinao izay vao miala, ka noho izany dia tsy tokony mbola izao ny fotoana tratrarana antsika. ka tsy ianao ihany ve no miteny teo efa hitan'ilay namantsika e, ka inona tsony ny azo atao amin'izany mangina aloha fa iny any le Rafaela fa tena mitodika aty mihitsy e. Lozy ty, tena lozy. zany avy dia hampiasa sainanao hoe zavatra tsisy dika an'izany. Tsisy dikany ahoana fa samy traingo etsika raha fantatry joasy vadiko izao. Soa azy izy fa varinaoko. Fa tena sira ve ianao fa tsy natazana antsika aloha joasy teo e. Tena sira amin'izany aka le Rafael Landozy iny no tena mipansina nahatra antsika teo, ary tsy maintsy izy ny tatitra n'iny any amin'ny joasy. Ka raha izany andao atao amin'ny fanaovana azy izy e. Izay mihitsy ka aleo enjehana malaky dia atao izay fomba aminona azy. Vakina fotsiny amin'izany tsika raha hoe vonoina fotsiny izy e. Fa alaintsika izay vola sy zavatra lafo vidy any aminy dia izay vao vonoina amin'izay dia ohatrany hoe jolapanakan-dalana ny namono azy. Tena hevitra mety mihitsy izany. Ndao ary fa mandeha ny fotoana e. Ary tena mandeha mafy eny ry izany e. Hoa izy io nefa ilahy e. Zany aza mba tsy ireo ihany lalana sheria, sao dia tsika indray no fato melo eto. Calme ianao haiko tsara mibaiko an'ity motoko lozy ity e. Lozy? Io any ianao? Fa ahoana koa ary toy ny olona mipita tampoka tony e. Mahatsiravina. Dia ahoana io e? Atao ahoana io? Tena maty ve izy izany e? Tena maty io e. Tena vapotsiky ny pone mihitsy ny lohany. Zay tena mandrika mameno amin'ny arabe indray e. Dia ahoana natao ho tratra ety ihany ingetsika ndimby tena marina e. Andao mikara malaky ianao dia andao iverin-dalana ka mino mantsy fa efa misy polisy na zandarina misakanao aloha. Ary fa inona ty makodikodanao avy any e? Misy inona? Tsy misy idiranao zany e. Tsy misy idirako tokoa moko. Rehefa mbola ampy antena fotsiny ny anona omeko tsitsefa ny tena isan'andro ady dia mahazaka mipetraka e. Mazava? Ka mitebiteby ato amin'ny ataonao.
tonga eo ny polisy mitady anao dia izay mianaka no miaritra ny mafy eto. Mafy ny mahazo anay eto nefa dia odianao tsy fantatra izany. Sy angamo tsy ianao mihitsy ny lokaloka teny ambonin'ny altara hoe tsy saraka amiko na morana misarotra ivadika amin'ny tokony omenao izany ianao. Raha hoe fahasahiranana na tsy fisiana na olana hafa koa dia ekeko fa ny ianao ne tena fampijaliana vady aman-janaka mihitsy sady mamono no mbola vola-kalatra ihany koa namelomanao anay. Dia inona ny fanitsakisahana moa mangony fotsiny. Ina ary tatazo ny kala tsy memeny ty beko retaka nefa mpamisieo mehivavy ireo tongy. Mbola nody anao sao raha masika isan'andro sao. Tena nody anao sao Sa tena mafy be anao manina raha miady amin'izao nitovy ary aminao fa tsy zaho foana natao ohatr'izao Mbola pina vonoy faty mihitsy fa zanga manapidiny. Hitako izany raha ataoko nefa aoko izao ihany fa sao dia maty tika tsisy mpanasy otsony ny lampako. Nisy an'izany le aza dia ahoana ho joasy ka izany tsy mbola niteninina tamiko fa fantatro fotsiny hoe tena natsikaritra zavatra momba izy. Dia inona ary ny atao amin'izany votsitra eo angeny ary imbe raha izany ny tonga aloha indrindra fa hoe hitory izy satria nanitsakitsaka azy ianao. Izany eo ihany fa mety samy doboka any am-pontsika raha ny azy ny tonga aloha. Inona tsara izany fa zany naninona no hoe iombokeloko aminao amin'izany ka soa adinonao ary fa ny fitiavako anao fotsiny ingeny mbola nanampiako anao tamin'ireny saika aminao ny Rafael ireny Hoka kely etsy sao dia adinonao ary fa ianao ngeny nanodikodina fa ianao angapony ka hoe ahodina dia iodina tokoa ka mpangara-badin'olona ianao ny dikany noho izany raha misy mahazo dia mihinana koa ianao. Tena ivadiako ianao raha izany mba tsy misy miala izany eo rehefa tratra dia samy tratra. Tsy nalalana ho manambady mihitsy vary tena nalalako anao ohatr'izay. Raha olona manambady fa ianao dia mbola sahy varotra ny tenanao taty amiko ka raha tsy hoe nga misy fahavoazana kely ny sainao. Krisa ny vavanao le ty reny ianao nahita tsy naray lamba rehefa izao vao hoe hoy ka fomba ny bandy reny mody tsy maray lamba reny rehefa azo ny izay ilainy dia mipitsika izy avy eo fa na dia izany aza aloha ampiko ihany ianao ty ny vaolana ingany fa inony ty fanafody fampanadinoana ty ataovy amin'ny sakafo hohaniny indray mandeha monjy ty dia efa miasa io. Izany hoe fampanadinoana azy ny zavatra hitany sy reniny sofiny izany ty voalazanao amin'izay adinony daholo ny adalàna nataonao taminy ary dia mora ho anao no makatsokosoko an'ireo taratasy mpananan'ireo ka mamindra amin'izany aminao izany ahay mba hevitra. Zay le zanaka Rafael nylazay fa tsy itiany izy koa moa nefa atsony ty tsy trahatra antso mihitsy fa misy nary any reto ny sakafonareo mianaka sheria ty vikely ty ny ankaty kely zanatsika dia io amin'ny Filipe iny ianao efa reo daholo koa ny loka sy ny fanampiny misaotra kika iraha ary maninona zany ianao tsy miaraka amin'ny sakafo aminay ka mbola manao fotoana amin'ilay mpanao volo dia izay nantony fa andeha ho aiza moa zany ianao ty nanao vola amin'ity anao andavanandro be tiry ka iraha hiaraka amin'ny namako lasa fa mazotoanareo hitran'izay olona ry izao ka ary aleo hoaniny ty sakafo ty fa noana koa zany so ihany fa tsy miasa andro any dia mba sady makamaka ina kely aloako marina tena voatonako ny sakafo ilay zanako loza fa tena very daholo ty alealoha rofina malaky fa mahakamo zao ka dia inona zany ny sakafo mena n'ity zazy ty Andriamanitro.
ndao mikarangena fa maikitsika ndao ary fa ho aiza aloha izany tsika io e. anala kely tsika sa ahoana sady lasa manjamanja mihitsy any aloha izany tsara be ilay volonao tena ho amin'ilay itiavako azy ka izay mihitsy moko arono ahy nandaitra ve ny pozina firony maty dia firona ratra pozina fa pozina iny pozina mavaty eo ny io any ilay nasaiko nataonao tamin'ny sakafo ny vatony iny ahoana tsara ry dimby eno pozina iny Malagasy FM nanolotra ho anao teo kapoka mangidy diapeno ny aloka miserana tindro manakasina iantsorakoto malala miasina fity miaraka tamin'ny fitahian'ny soatn sedra miaridi ary ny aina razafy nandray fio sy nikirakira ny lafin'ny ara teknika valia tompona andraikitra sy mpanatitosa Ariel kapoka mangidy